te sou Dena ma fita ku Nuni famundia na wani aku Nanolo tena no fatinanda Izani de puro funi fitiava no wai Kanu izani Anara di anara te sou Janima araria notte su Lisani de nuni famosi anoni egu Denani ari janima araria notte su Lisani de nuni famosi anoni egu Dami azufitalia Tenani ari janima araria notte su Izani denuni famosi anoni egu Tenani ari janima araria notte su Izani denuni famosi anoni egu Jesus ne fatis fa utana Nenze ni repano la lana Ne fa la lana ti marina Tiane di chiane di sofani marina Jesus ne fatis fa utana Nenze ni repano la lana Ne fa la lana ti marina Tiane di chiane di sofani marina Siami Jesu Usina menga barata simwasina na menga ndefa Izira kavange famarina yi
nahiranganao ami Jesu usikavarigna amin'ny fitadiavam-bola sy mety lany fizinagna ampitanao fandao ivavaky isika nomenao ity fotoana aminay ity indray izahay ry tompo Andriamanitra io dia misaotranao izahay mamindrafo aminay no ratsy rehetra izay vitanay ary mangataka aminao indray izahay amin'izao anio izao ampianaro izahay azoto hivavaka mba ho tena sekolalady miendrika anao amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen.
reseko lalady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra ho voalahatra ho toriana amin'izao alahady fa 2 manaraka ny trinité izao dia arak'izay voasoratra amin'ny fitantsarany Lioka. Lioka 20:20 andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Lioka 20:20 andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Tozao no favakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy hiraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra na mena maso olona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay mananady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha. Fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aho sady tsy mena maso olona, mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahirana ahy izy. Fandrao ho avy mandrakariva izy ka ampahasosotra ahy. Ary hoy ny Tompo, ino izay lazain'ilay mpitsara tsy marina? Fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-bo fidiny va izay mitarena amin'ny andro aman'alina, ary moa hitaretrehitra fa izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy, kanefa raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ity ambonin'ny tany va izy. Amen. Misy mpitondra tena no resahan Jesosy eto. Ino moa izany mpitondra tena? Zay mihitsiny. Vehivavy anankiray izay nanambady, efa mananjanaka saingy tsy ho tsony ny vadiny, toe nisaraka taminy, na koa hoe maty le vadiny, dia izy rery no mamelona andro zanan'ireo. Zany hoe ao anatin'izay zany dia izy rery no manao zavatra rehetrarehetra hahatonga ny fiainan'ireo zanan'ireo ho tsara. Zany hoe mijaly. Zay mihitsy ny tena tiako hatongavana. Satria zao antsika ireo mbola eo dada sy nendra indray ara sahirana na izy ireo va mahita vola. Mainka moa fa hoe ny renirery no mitady vola ho an'ireo zanan'ireo. Tsika izay zanaka mpitondra tena, raha hoe tsy hotsony zany raintsika, dia zao ny azadintsika, tena mijaly io mamantsika io noho izany aza dia malaky mametsiny azo hoe zay tsy hividianana an'izao, zay tsy mahazo an'izao. Tena miasa mafy izy fa aza dia malaky mametsiny azy isika. Raha jerentsika ty tantara ty dia nisy mpitsara anankiray tao an-tanàna. Tsara le miteny hoe le manome didim-pitsarana hoe meloka, mikatra, na hoe afaka mandeha. Dia nanana ady amin'olona ity mpitondra teny ity. Misy nampijaly azy zany, misy olona mananady aminy dia noentina teo amin'ny fitsarana izy. Saingy zao tsy nirara iny ty mpitsara ity mihitsy izy. Navelany teo foana, navelany jaly teo. Dia raha ohatran'izany zany zao dia tokony ny hialina le mpitondra tena tena zavatra mandreraka be izany avelako eo. Saingy zao vao maika foana izy nangataka. Farany dia zao nanaiky le mpitsara. Satria nahoana? Hitany hoe tsy milefitra mihitsy le mpitondra tena dia mety mahasosotra azy. Dia farany dia nekeny nomeny rariny izy. Isika koa rehefa mivavaka dia tokony tahaka an'izany. Tsy mitsahatra ny mivavaka ho Jesosy. Tsika manko rehefa mivavaka dia misy valiteny 3 mety ho azitsika. Inona le voalohany? Eny, mazava ho azy. Ohatran'ny Jesosy le mivavaka reny zao dia tonga dia hitatsika hoe eny hoe izy dia mahazo vavaka. Reny zao le valiteny hoe eny. Raha voatseny dia ina koa? Tsia. Ahoana indray le tsia? Tonga dia zavatra fa hoe tsy ho azonao mihitsy mba hanotra hoe tsika zao raha mangataka hoe za meo antsy ho atsatoka amin'ny fony amin'ny kibony hanina satria tsy tiako hanina. Tonga dia tsy mivalina zany. Na angataka mandra-pariva ny andro tsika tonga dia tsy ame an'izany Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany dia zao, andraso aloha. Avy reny kely araka izy? Zay mihitsy ny andraso aloha. Satria zao misy zavatra hanefen'Andriamanitra antsika. Zay vao afaka mahazo an'izany isika. Mety mangataka isika hoe za mba te hahazo fiara. Dia miteny Andriamanitra hoe ndraso aloha rehefa lehibe, satria raha mbola kelikely tsika mbola tsy mety amintsika zany.
mety angatakatsika za mba te azo moto dia mety mbola tsy atsika mitondra azy na hoe manahirana mikarakara anazy mbola tsy mahavita an'izany isika dia mbola tsy ameny aloha dia ao anatin'izay rehetra dia tokony tsy mitsahatra mivavaka isika satria arakaraka ny vavahantsika na afantarantsika hoe zao marina kay ny tena sitrapon'Andriamanitra tahaka an'ity mpitondra teny ity tsy kivy mihitsy mba mangataka foana izy raha vao fantatsika hoe tena zavatra mety tsy maintsy omen'Andriamanitra izy ity olona ity raha tsy matahotra Andriamanitra omena maika moa fa Andriamanitra zay mpitsara marina dia manomboka androany reseko lady malala miaza mivavaka mandrakariva nahita hoe ohatry ny tsy voavaly izany ohatry mbola ela izany raha fantatsika hoe zavatra tena tsara izany hoy Jesosy hoe raha maray amika nareo ka mitoetra aminareo ny teny angatao izay rehetra tianareo fa tonga aminareo izany dia mangataka foana isika raha fantatsika hoe zavatra mety tsy maintsy omenantsika izany fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana avy amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay amen mbola ary vavaka isika matetika tokoa dia elingelen'ny devoly izay ry tompo ka kamo mivavaka omeo anay ny herin'ny fanahinao masina ahafanay mivavaka mandrakariva ary atao mazoto mamaky ny teninao mandrakariva izay ahafantaranay izay tena sitrakao amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen. Soyons unis dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce nouveau moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons faits et aujourd'hui nous te demandons de nous apprendre à toujours prier avec persévérance sans jamais nous décourager. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 21e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Luc. Luc 18, verset 1 au verset 8. Luc 18, verset 1 au verset 8. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge ne voulut pas. Puis il se dit, « Bien sûr, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, elle continuera à venir et finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce mauvais juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. On a parlé d'une veuve qui demandait justice contre son adversaire. C'est quoi une veuve, au fait? Vous savez ce que c'est? Exactement. Il s'agit d'une dame, plus exactement,
qui s'est mariée et qui a perdu son mari. Et pourtant, elle a des enfants. Peut-être que son mari l'a quittée pour cause de divorce, ou peut-être son mari l'a quittée à cause de la mort. Alors, elle est obligée de s'occuper de ses enfants, toute seule. Elle doit travailler dur pour cela. Et oui, à vous qui êtes enfant de veuve, sachez que votre mère travaille dur pour vous. Alors ne lui en voulez pas trop, si quelquefois elle n'arrive pas à vous satisfaire. Ne lui demandez pas trop de choses, parce que en général vous lui dites toujours hein, achète-nous ceci, achète-nous cela, pourquoi on n'a pas ceci ou cela. Sachez que votre mère travaille dur pour vous occuper de vous. Ne lui en voulez pas trop. Alors, dans cette histoire, dans cette parabole, il y avait un juge qui était censé juger la veuve. Parce que la veuve avait un problème juridiquement. Mais le juge ne voulait pas savoir. Il préférait ignorer la veuve. Et pourtant, la veuve ne se laissait pas se décourager. Elle continuait toujours, tous les jours, à importuner le juge. Finalement, le juge a dit, bien que je ne crains pas Dieu, bien que je ne respecte personne, cette veuve me fatigue, donc je vais lui donner ses droits. À plus forte raison le Seigneur, quand on prie le Seigneur. Vous voyez, le juge ne craint même pas Dieu, et pourtant, il va se laisser fléchir. Pourquoi? Parce que la veuve ne s'est pas découragée. Nous également, lorsque nous prions, et lorsque nous savons que ce que nous demandons est juste, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons toujours prier, sans relâche. Lorsque nous prions, il y a 3 réponses possibles. La première réponse, c'est quoi? Exactement, c'est le oui. Comme quand Jésus, vous voyez bien, quand Jésus prie en général, il y a toujours une bonne réponse. Sa réponse est toujours, la réponse de Dieu est toujours oui. Et il peut accomplir plusieurs miracles immédiatement. Quelquefois, la réponse peut être non. Si par exemple vous disiez à Dieu, donne-moi un couteau pour que je tue telle ou telle personne, la réponse sera tout de suite non. Même si vous priez pendant toute la journée, pendant tout le mois, Dieu ne vous donnera jamais un couteau pour que vous tuez quelqu'un. La 3e réponse, qui est la plus fréquente pourtant, c'est patienter. Répétez un peu. Exactement. Patienter. Parce que Dieu veut nous façonner de façon à ce que nous soyons dignes de ce que nous demandons. Si par exemple nous disons, je veux une voiture, il faut d'abord que nous soyons dignes d'avoir une voiture. Par exemple, savoir la conduire, avoir l'âge de la conduire, et avoir assez de moyens pour l'entretenir. De même pour les téléphones par exemple. Certains d'entre vous veulent avoir des téléphones. Mais pourtant, nos parents ne veulent pas nous donner. Et il faut patienter. Peut-être que un jour, vous savez très bien vous en occuper, on vous le donnera, peut-être. En résumé, lorsque vous savez que ce que vous demandez est bien, lorsque vous savez que ce que vous demandez est selon la volonté de Dieu, priez sans relâche, sans vous décourager. Le juge, il a fini par fléchir. Raison de plus pour Dieu qui peut tout nous donner et Dieu qui est juste. Apprenez à toujours prier sans jamais vous décourager. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Ô Dieu, en général, nous nous laissons influencer par le démon et nous nous décourageons dans la prière. À partir d'aujourd'hui, aide-nous à toujours prier sans relâche dans tout ce qui se passe. Ne nous laisse pas nous décourager. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour qu'il nous donne la force de prier impatiemment et sans se décourager comme l'a fait la veuve. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Thank you.